Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana ho fisorohana ny fiparitahana sy fanohizana ny ady amin'ny aretina pesta eto an-drenivohitra dia hanomboka rahampitso alarobia ny fanondrahana ranom-panafody. Sampandraraha sy ministera maro no miara-misalaha amin'ny fanatanterahana izany hetsika izany. Jemy Maradaniela sy Mami Rasoana evo. Hanomboka rahampitso ny hetsika fanondrahana ranom-panafody eto Antananarivo renivohitra, fepetra mifanandrify amin'ny fanohizana ny ady amin'ny pesta sy ny fifehezana ny fianaky ny aretina, iarahan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-mombon'antoka, isan'izany ny OMS, ny Croix-Rouge malagasy, ny ministera ny serasera, ireo fivondrona ny mpilatsaka sitrapo. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka etsekilany dia miantso avy ny tsirairay mba hanara-maso ireo tranga mampiaya mety ho pesta ary tatitra tsy misy atakandro ny fisian'izany any amin'ny tobim-pahasalamana. Ireto avy ireo fambara mampiaya ny fisian'ny pesta, areti-tratra na peste pulmonaire, fanaviana mahery vaika, kohaka, araindreoka misy rà, fanaintaina ny tratra, faharerahana. Toy izao kosa ny fisehoan'ny pesta atodi-tarimo na ny peste bubonique, fanaviana mahery vaika, fisian'ny atodi-tarimo manaintaina eo ambany elika na ampotope na eo amin'ny tenda. Raha misy ireo fambara mampiaya ireo dia vonjeo aingana ny tobim-pahasalamana, fa dio ihany koa ny manao dokotera tenina. Azo atao tsara ny mitsabo ny pesta ary ny fanatonana faran'izay aingana, ny toeram-pitsaboana no ahafahana misoroka ny fahafatesana. Marina fa maimaim-poana ny fitsaboana ny pesta eny amin'ireo toby-pahasalamana.